Faly miarabantsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fahitalavitra NBS tonga soa indray eto amin'ny fandarana manokana izay arahinao isaky ny sabotsy amin'ny valoralina toy izao. Ny resaka manodidina ny fikarakarana hetsika na ny spektakla indray no entina aminao ato anatin'ity fanadihadiana ity. Ao anatin'izany no ahafantarantsika bebe kokoa ny fepetra takiana, eo ihany koa ny hoe inona taratasy ilaina, fa indrindra ny fifanarahana eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ilay mpikarakara ny hetsika. Arao ary tompoko. Misy ny dingana maromaro tsy maintsy arahana izay te hikarakara hetsika eto Antananarivo renivohitra hiadidiny ny tanàna Antananarivo. Anisan'izany ny tokony anaovana fangatahana eny anivon'ny fiadidiny ny tanàna Antananarivo renivohitra. Mila fankatoavana avy amin'ny Ramatoa ben'ny tanàna Lalora Valomanana ny fikarakarana hetsika eto an-drenivohitra izay hiadidiny ny tanàna Antananarivo. Tsikaritra nefa amin'izao fa misy ny tsy manaraka ny fandaminana amin'ny hetsika izay atao ary saika ny manam-pahefana ny manao izany raha ny zava-misy eto an-toerana. Ankoatra izay, mila mandalo eny anivon'ny préfet de police ihany koa izay te hikarakara hetsika iray ho fisorohana ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny tranga mety miseho amin'ny fotoanany hetsika. Dingana natao zany dia manao fangatahana makaty amin'ny commune urbaine Antananarivo hoe na anao hetsika hira zantsary ianao na hetsika hira na misy zavatra événement atao zany dia tsy maintsy mangataka aty amin'ny commune urbaine Antananarivo ianao maka ny alalana. Ny alalana dia alohana tonga ny fanomezana alalana dia tsy maintsy ny confirmenao tsara zany hoe tenenao tsara hoe ary amin'ny trampokon'olona Analakely zay nanao spectacle na ary amin'ny trampokon'olona Isotra na eny amin'ny Kianjabe ny Mahamasina na ny Alarobia. Alefa manokana ny fangatahana amin'ny Ramatoa ben'ny tanàna dia ny avy aty amin'ny bureau aty amin'ny cabinet ny Ramatoa ny ben'ny tanàna zany no mandefa makany amin'ny direction ny culture et vie communautaire DCVC fahafantarany olona azy moa izay fampanao ny hetsika zany. Ary amin'izay alalana izay dia tsy maintsy jerenay tenenay ao anatin'ilay alalana zany hoe misy ny hofan'ny site izay ampiasaina zany araka ny tapaka ato amin'ny fiadidina Antananarivo miaraka amin'iny fanomezanay ny alalana iny tsy maintsy mandeha makany amin'ny préfet de police maka lalana ihany koa satria famorina vahoaka le izy mba tsy isiny hoe fialana andraikitra indray amin'ny zavatra organisena ohatra ireny. Nanentana ny vahoaka malagasy ny tompon'andraikitra voalohany misana ny ara-kolotsaina ny amin'ny tokony anajana ny fahadiovana mandritra sy aoriany ny hetsika. Nambarany fa ny tsiraray no tompon'andraikitra amin'ny fahadiovan'ny tanàna. Tsikaritra mantsy fa tsy voaja loatra izay fahadiovana izay aoriany fijerena hetsika iray toy ny nitranga teny Mahamasina tamin'ny andro ny 24 Jona teo. Ho antsika izay mampiasa an'ireny fotodrafitrasa na amin'ny andro ny fety izay misy eto amin'ny tanàna Antananarivo izay dia ny fanentanako dia mba tsotra hoe efa misy fanentanana ihany hoe izay tsy mandoto dia efa manadio. Izay moa zany ohatrany hoe slogan kely fa tena entina mihitsy zany anentanana antsika izay mpikarakara na tsy mpikarakara fotsiny fa isika izay manjifa amin'izany zavatra izany mba entanina mba anaja ny fahadiovana satria ny fahadiovana tena zava-dehibe indrindra amin'ny fahasalamana sy ny fandrosoana eo amin'ny tsirairay avy ka dia ny fanentanana aza mba haririna fahatany eny ny zavatra na hoe vita ny hetsika dia apetraka eny ny baoritra dia apetraka eny ny fako fa ho avy eo ny commune nanao anazy. Nambarany ankamaroan'ireo olon-tsotra nanontanianay fa tsy azo lazaina ho matianina tanteraka ny sehatry ny fikarakarana hetsika eto Madagasikara amin'izao. Manaprofo izany raha ny fanazavana ny tranga miseho na mialoha ao anatin'ny fiomanana izany mandritra ny hetsika ary aoriana. Anisan'ny tena notsindren'izy ireo mafy dia mafy ny tsy fahatombana ny fitaovana sy ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fahalafosany vidim-pidirana. Matetika tsy tomombana amin'ny tokony ho izy ny resaka fitaovana eo am-pijerena ny hetsika. Eo ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay tsy voafehy ny mpitandro ny filaminana. Fa indrindra ny resaka vidim-pidirana izay ambony dia ambony ka tsy zaka ny vahoaka malagasy. Tsy matianina misy tsy matianina
mitovy amin'ilay teo ihany tokoa e. Ndraindray zany le vahoaka ndraindray tsy mahatakatra le prix d'entrée anaovan'zareo azy. Fa be dia be ny te hiala voly. Ny tokony hantsaraina zany dia ny fomba fikarakarana sy fijerevana fitsonjovana an'ilay vahoaka madinika satria mila miala voly ny olona. Ohatry mbola tsy tena matianina raha ny eto amintsika manokana. Filaminan'ny vahoaka zany tsy dia normal tsara le fandaminana an'ilay izy. Tokony mba hoe asiana tompon'andraikitra manokana mihitsy zany mandamina an'ilay olona ohatra. Na hoe le toerana mba atao malalaka arakarak'izay tsika atao. Ankapobeny aloha mavita ry zareo ka. Mavita efa matianina, efa manana ny tsaikefa mihitsy ry zareo amin'ilay zavatra. Indrindra aloha efa misy matianina fa arakaraka le fandaminana anazy zany hoe be organisé ve le zavatra sa indraindray moa tampotampoka dia indraindray tsisy fotoagna magnana an'izay ohatra. Matianina hitako hoe mety zany le fanaovan'izay anazy fa tsy izy zany mbola misy zavatra tokony améliorena. Resaka tribune, resaka sécurité. Matetika ny mpanakanto no tena mahita izay fomba fiasan'ny mpikarakara hetsika izay noho izy ireo miara-miasa amin'ny mpanakanto. Tamin'izany indrindra no nahitana fa tsy dia mbola azo lazaina ho matianina loatra raha ny tontolon'ny fikarakarana hetsika eto amintsika hoy ny mpanakanto iray. Ohatra amin'izany, eo amin'ny resaka tsy fahatombana ny fitaovana ampiasaina an'ilay mpikarakara hetsika raha tokony efa vonona mialoha. Marina fa miteraka tsy fahatombanana eo amin'ny hetsika izay karakaraina ny olana ara-teknika toy izany. Vokany tsy afa-po ny mpijery. Tsara nefa ny mampafantatra fa tsy ny mpanakanto velively no everina fa antony olana toy izany fa ny mpikarakara ny hetsika raha ny fanazavana. Misy efa matianina aloha fa misy koa tsy matianina amin'ilay asa. Ny fahitako azy zany tokony hiezaka ho matianina ny mpikarakara hetsika satria ohatran'izay nahazo anay izay zao teo vao namorona hoe aiza misy backline akaiky sy ny aiza misy fil aiza ohatran'izao. Tiako lazaina azafady dia misy nefa matianina tanteraka zany hoe tena efa vonona ho mpikarakara hetsika mihitsy. Fa misy kosa nefa tsy tena izay fa ohatran'ny karazana business no hidirana eo anaty fikarakarana hetsika. Hany ka lasa nanitarika na mpijery lasa samy matsiaro matiantoka satria ny mpijery tsy mahafa-po azy ny feonaona ny feon'ny zava-maneno izay fa mahazatra azy menao azy amin'ny haino aman-jery amin'ny radio ny fahitalavitra na amin'ny kapila mangirana nefa ndefa tena hitany eny an-tsehatra ianao tsy arakarak'ilay napozin'ilay zavatra ataonao eny. Anisan'ireo mpikarakara hetsika efa matianina eo amin'izay lafiny fikarakarana hetsika izay ny kolosara. Mba hatomombana tsara ny hetsika iray, ilaina raha ny voalaza ny fiomanana mialoha indrindra eo amin'ny lafiny ara-pitaovana. Raisina ohatra ny resaka fahatapahan-jiro, ilaina ny manomana groupe elektrogène ho fisorohana izany. Matetika ny resaka delestazy avy amin'ny orinasa mpanjakana jirama no miteraka olana goavana mandritra ny hetsika iray ka mahatonga ny mpijery tsy ho afa-po. Manahirana indrindra zany zao dia ny eo amin'ny jirama zany zao tena manahirana satria lasa mampitombo dépense zany ianao zany amin'izao hoe efa miomana amin'ny groupe ianao sao dia tapaka ny ambiance ny olona. Zay zany tena manahirana satria iny nefa raha miomana amin'ny groupe ianao dia efa dépense hafa indray zany zao miaina fa amin'ny ankapobeny zany satria ny artiste efa resahana meloa dia efa tsy dia manahirana intsony, ny sonao efa mipetraka meloa tsy dia maninona intsony, ny fikarakarana efa mipetrapetraka daholo manana fa eo amin'izay hoe anatin'ny ambiance zay zany amin'ny alalan'ny jirama zany zao ny olana amin'izany dia tapaka dia tsy maintsy manomana groupe ianao ahafahan'ny olona zany hoe tsy tapaka ilay ambiance dia efa
tsy ny olana eo amin'ny fahatapahanjiro ihany no tena mitranga eto Madagasikara amin'ny fikarakarana hetsika iray fa ny fahalafosany ofana fitaovana ampiasaina indrindra eto andrenivohitra. Raha eto Antananarivo manokana fotsiny izao a somary ambonimbony ny tarifa na ny publicité sy ny ofana zavatra. Fa raha miala any ambanivohitra kosa ianao a dia hita mihitsy fa dia midiny arak'izay ny anay manokana zany zay moa zany any amin'ny foana no mikarakara hetsika fa eto zay mbola vao indray mandeha zany satria hitanay kokoa zany fa ny any amin'ny faritany no aingakaingana sy mora hitanina ny olona. Eo amin'izay resaka fikarakarana hetsika izay rehefa miakatsehatra mbola misy amin'ny mpanao fampisehoana no misy tahotra anaty raka. Tsy ny mpanao fampisehoana ihany no mety tratrany io tranga io fa ireo miseho vahoaka na miseho sehatra. Ho fisorana amin'izay indrindra ilaina ny fifantohana ka ny saina ihany no tokony hibaiko ny ratsambatana. Ankoatra izay mba hatomombana amin'ny tokony ho izy ny fikarakarana hetsika zava-dehibe ny fiara-miasa ny tompona andraikitra voakasika raha ny voalaza. Ho an'ny olombelona aloha zany tsy maintsy misy ny draky fa misy zavatra fomba hanesora na anamahevanana anazy io. Raha ohatra hoe ho anay manokana zao marina mihitsy efa tratra ny traky zay fa anisan'ny zavatra raingeza be andresena ny traky ny resaka moral. Zany hoe rehefa ny sainao zany no asainao mibaiko ny vatanao rehetra tsy misy zany io traky io. Misy fa mety hoe kely dia tsy hita be zany le izy. Fendy misy ny fandaminana tokony arahina rehefa mikarakara hetsika eto andrenivohitra. Zava-dehibe ny fanarahana fandaminana amin'ny hetsika izay atao mba hisiny ny fifanajana. Amin'ny ankapobeny mbola tsy matianina tanteraka ny fikarakarana hetsika eto Madagasikara, indrindra eo amin'ny lafiny ara-pitaovana, ny fandriam-pahalemana ka tokony ho atsaraina raha ny voalazan'ireo olon-tsotra. Dia izay ankoa tompoko lahy sy tompoko vavy no azona tolotra tamin'ity androany ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny resaka manodidina ny fikarakarana ny hetsika na ny spektakla indray no noentina taminao tamin'ity androany ity. Lohahevitra hafa indray noentina namana mpanao gazety hafa aminao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.